Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fanontaniana mipetraka amin'ny tsirairay. Moa ve fantatrao fa mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsy mitsahatra mangataka doa ho anao vahoakany rehefa izy nanao sola. Arao ny tantara. Ndray andro mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa niaraka mipetrapetraka tamin'ny Aisha, ka tazany Aisha tsara ny tareny fa miramirana, falifaly, zany hoe ny zavatra tena nahafaly ny mpaminany, ka nararoty ny Aisha ny teny taminy manao hoe: o rirakin'ny Allah, mangata doanao amin'ny Allah spesialy ho ahy. Dia teo i mpaminany sallallahu alaihi wasallam napiakatra ny tanany ka niteny manao hoe: Allahumma ighfir li Aisha ma qaddamat min dhanbiha wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Tompo Allah, mamelana ny heloka ny Aisha izay nataony teo aloha sy izay mety ho ataony aty aoriana, ary izay nafeniny sy izay nabaribariny. Rehefa tapitra zay ny doany mpaminany sallallahu alaihi wasallam, de faly Aisha ary nitsiky na nieno an'izany doa nataony mpaminany zany. De niteny mpaminany taminy manao hoe: o ry Aisha, mahafaly anao ve izany doa zay nataoko taminao zany? De niteny Aisha hoe: o ry irakin'ny Allah, ahoana ny fomba tsy hahafaly ahy? Notoloranao doa zay tena tsara izany, ny fahotako lasa, ny fahotako mbola ho avy, de efa nangatanao mitombo zanahary fa ho fafany, ary mino zao fa ho voafafa izany satria ny doanao dia ho raisiny Allah. De niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam: moa ve fantatrao ry Aisha fa izany doa zany dia ataoko spesialy ho an'ny vahoakako isaky ny zaho manao sola, de tsy manadiny manao an'izany doa zany ho an'ny vahoakako. Lesona azontsika tsoahana amin'izany, mpaminany sallallahu alaihi wasallam na de mbola tsy nahitatsika vahoakany, na de mbola tsy niara-niaina tamitsika taty aoriana, fa tadidio ny fitiavana antsika efa mipakalalina tao am-pony, ny fitiavana antsika efa lehibe, ka tsy nitsahatra izy maraina, atoandro, hariva, alina, fajr, zohra, asr, maghrib, aisha, isaky ny manao sola, mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba hamafany ny fahotany ny vahoakany izay nataon'izy ireo teo aloha sy izay mety mbola ho ataony aty aoriana, ary izay nabaribarin'izy ireo sy izay nafenin'izy ireo, dia samy nangatany mpaminany sallallahu alaihi wasallam mba ho voafafa izany rehetra zany. Zany no fitiavany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Androany dia vanim-potoana zay nahaterahany mpaminany, ka insha Allah hanao an direct atsika spesialy androany mahakasika ny fitiavany mpaminany atsika vahoakany, satria ny mahazatra ny fitiavantsika ny mpaminany, fa amin'ity ndray mitoraka ty kosa dia ahoana ny fitiavany mpaminany atsika vahoakany, ho raisintsika insha Allah androany amin'ny 9 alina androany alahady. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.